nisy ranan-tsambony toamasina no ivony fifanakalozana arabaritra eto madagasikara. Mihoatra ny 20 isanjaton'ny entana miditra sy mivoaka eto amin'ny firenena no mandalo amin'ny ity seranana ity. Na eo aza ny fanamby ara-toekarena sy ny diovaova ny toedrarà dia mitohy ny ezaka ataon'ny SPAT anavaozana sy anatsarana ireo fotodrafitrasa manoloana ny firoborobon'ny fanakalozana arabaritra an-dranomasina. Talohan'ny fanombohan'ny tetikasa fanitarana dia efa nihoatra ny fetra ahafahany mandray entana ny seranana. Izany no tsy maintsy nandraisana fepetra anamboarana toerana fitobian'ireo kaontenera vaovao. Rahantsika malala moa zany ny fanitarana ny port'ny Toamasina. Nisy ny étude izay natao mahakasika ny schéma directeur ny port izay andrafetana ny hoe atao ohatrany ahoana ny fomba anitarana an'izany port zany. Anisan'izany ny fanavahana manokana ny toerana izay fitobian'ny conteneur ary ny toerana izay itobian'ny entana izay tsy ao anaty conteneur. 2014 185 000 EVP no vinavina tamin'izany. Ary ny 2017 dia efa nahita tany amin'ny 245 000 EVP ny tato anaty port. Kanefa izany 245 000 zany dia efa nihoatra lavitra ny vinavina izay natao. Ka nampanosika ny port nanao fanitarana fanondroany iray tao anelanelan'izany. Nanao 5 hectares izay sur fonds propre ny port ihany koa. Ny taona 2021 ka hatramin'ny 2022 dia teo amin'ny 5,9 EVP teo ny isan'ny kaontenera voakirakira isan-taona. Na teo aza ny fisian'ny valana retina maneran-tany COVID-19 dia nahavita nitazona ny anjara toerana maha izy aza hatrany ny seranan-tsambony Toamasina. Hatramin'ny nanombohan'ny fanitarana dia niova tanteraka ny endriky ny seranana. Tamin'ny taona 2022 dia niakatra ho 7,703 EVP ny isan'ny kaontenera fitomboana amin'ny ta 4,3 isanjato ary tonga hatrany amin'ny 4,708 EVP tamin'ny taona 2022 izany hoe miampy 3,4 isanjato indray. Nahitana fiantraikany teo amin'ny sehatra ny fitaterana an-dranomasina ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana ka nahatonga fiainan'ny fivezivezen'ny entana 4,2 isanjato manerana ny tany. Tato anatin'ny 2 taona farany anefa dia tsapa fa nisy fitombon'ny fivezivezen'ny conteneur ka tombanana eo amin'ny 40 isanjato eo. Vinavinaina hiakatra 2.3 eny zany ato anatin'ny 10 taona manaraka raha vao vantany vita ny tetikasa fanitarana seranantsambo. Rehefa vita tanteraka ny fanitarana dia ho afaka handray ireo sambo lehibe ny seranana ary itombo ny fahafahany mandray sy mandrindra entana. Amin'ny taona 2023 dia vinavinaina ho tonga hatrany amin'ny iray tapitrisa EVP ny kaontenera ho kirakiraina eto amin'ny seranana. Ny quai C4 izay mirefy 7,7 metatra ary manana lalan'ny rano 40 metatra sy ny toerana fitobiana kaontenera asti ny 10 hektara dia namafy ny eren'i Madagasikara eo amin'ny fifaninanana arabaritra iraisampirenena. I total 7,3 hektara ny toerana fitobian'ireo kaontenera rehefa vita tanteraka ny asa fanitarana ny seranantsambo. Tsy mionona amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa tsotra ny fanitarana ny seranan'ny Toamasina fa mitodika bebe kokoa amin'ny fijerenany ho avy. Io tetikasa io dia maneho faharetana, fahaiza-manao ary vinahiombonan'ny firenena manontolo. Mbola mitazona ny lalany ny SPAT manangana seranana moderna, maharitra ary mifandray amin'ny toe-karena maneran-tany.